Talata faefatra ny volana aogostra taona enina amby roapolo sy roa arivo mandratra ny raba topolasy vavy ary araky ny ahitantsika n'izao soratra aorinako izao dia tafita atao anatin'ny fandarana manokana isika eto amin'ny télévision malagasy amin'ity anio ity iresaka ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny no resaka ifanaovana amin'izany vahiny horaisina ao anatin'ny fandarana manokana izany dia mato Randrenirina Jacques flou national ny servir mada no iresaka amintsika ao anatiny izay minitra vitsivitsy ao anatin'ity fandarana manokana ity miaraba anao télévision malagasy ary tonga soa itonivy nyity plateau ity miaraba namana natao mayavy ary miarabana koa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na nety an-toerana na ny any ivelany fantaniko voalohany aminao dia ny hoe inona le hoe servir mada ny servir mada dia araka an'izay le hoe servir zay dia manompo any Madagasikara fanompona any Madagasikara le izy zany zay olo-pirenena ka hoe vonanompo any Madagasikara izay no mivondrona ao fikambanana manao politika sa tsy manao politika tsy manao politika ny servir mada fa manara-maso akaiky ny toedra ara-pirenena amin'izay le fanompo-pirenena zay zany dia tsy maintsy manara-maso akaiky inona ny masoa inona ny tsy mety ao dia mandray andraikitra anatin'le izy ao tamin'ny 2018 no nijorony fikambanana servir mada ara-panjakana le izy manana récépissé ara-dalàna fa ny situation tamin'izay moa no tsy nafahana naneo an'izay le fitiava-tanindrazana zay fa nanomboka tamin'ireny hetsika tamin'ny 25 septembre reny no nanomboka teo zany vao nametraka an'izay le maha izy azy zay ny servir mada ka hatramin'izao fikambanana tanora izy sa fikambanana izy io tamin'ny voalohany tanora no tena hoe niara fampitaona tanatin'ny tao dia tato afara le izy maro koa ireo le olona tsy tanora vonanompo any Madagasikara ka sokatra ny varavarana dia niraisina daholo reny olona reny fa tanora no niarana molavolana izy io tany am-boalohany taoriana ny etsika niarahana tamin'ny 73 député satria efa nitolona ny tena anay tamin'izany tamin'ny tola niarahana amin'ny 73 député tena amin'ny 13 mai fa le tanora niaraka tamin'izay zao niarana molavola hoe andaotsika metraka zavatra anankiray mba afahatsika mitondra an'izay le fanompotsika ny Madagasikara zay misy raha Madagasikara any Toliara efa misy any Ampania Toliara moa zany Tomasina efa misy Majenga efa misy Aomelaka zao efa mitsangana any amin'ny quartier isaky ny any Majenga efa misy zao Antanimasaja ohatra ny Digo mbola tsy misy atreto efa presque mitatra tsikelikely manao tache d'huile zay mizao io zany ary maro namana zay liana anatiny indrindra fa ny tanora maro koa ny cadre zay vonona anatin'le izy misy efa nisy diaspora koa zao tena aminay hoe zahay dia vonona iaresa laminareo anatin'izay le servir mada zay manetikitika Randrenirina Jacques Randrenirina Michael misy rom-pihavanana amin'ny filohan'ny fanavaozana ve maro ny olona miteny an'izany foana hoe sao dia mba fianakavianareo Michael zay zany tsy fombanay le mandainga fa tsy mpihavana zay fa mpihavana ato anatin'ny fanavaozana satria izay mihitsy zany no mahatonga anay servir mada mijoro efa destiné mihitsy zany zay io hanohana ny fanavaozana ny Madagasikara soritako tsara le izy hanohana ny fanavaozana ny Madagasikara fa tsy manohana tsangan'olona satria rehefa fanavaozana ny resahana dia ny filohan'ny fanavaozana zay no mitarika an'izy anatiny ao miaraka amin'ireo mpanolontsaina avo efatra ka izy nitondra ny anarana Randrenirina Michael dia mitovy ny tady-dokanga anatiny ao satria olona vonanompo ny firenena izy dia zay no maharesy lahatra anay anatin'le izy eo ary zay no afako mametraka zany hoe efa natao hiara-dalana amin'ny fanavaozana ny Madagasikara mihitsy izahay ato amin'ny servir mada satria tsy tongatonga ho azy io anarana mitovy io zany tsy haritra moa zay sady fampidirana ihany koa fampalalantsika ny mpanaraka ny fahitalavim-pirenena hoe iza ny vahintsika ao anatiny ity fandarana manokana ity tanora ianao ny nalaza tao anatin'ny farany herinandro teo dia ilay fikaonandoha-pirenena na ny concertation nationale ho an'ny tanora nandritry ny efatrandro teny amin'ny CCI Ivato fahitanareo an'izay fanomezana toerana ho an'ny tanora ve no nataony fitondrana fanavaozana sa fangalana ny hevitry ny tanora ho amin'ny fanatsarana ny fanavaozana ny makasika ny concertation nationale des jeunes zay natao teny Ivato dia tsara aloha eto ary tsy azo adinoina ny manome fisaorana manokana ny filohan'ny fanavaozana colonel Michael satria
anisany angadina ananana sy vinaitana ny fampidirana ny tanora anatin'izany atao hoe concertation nationale zany izy efa nisy antokona tanora vondrobondrona tanora nanda mafy nandesy lahatra ny filoha colonel Mikael mba tsy ampidirana ny tanora rehetra manerana Madagasikara ho anatiny zay le concertation nationale zay fa izay le tena isaorana azy eto manokana satria niady mafy izy hoe aleo ny tanora aneo ny heviny aneo ny feony ka izay ny isaorana azy manokana makasika an'izay concertation nationale des jeunes zay tsara petraka le fanontaniana hoe natsotsona fotsiny ve le tanora tena hoe fiainona ny hevitry ny tanora io satria nisy hetsika teto amin'ny firenena tamin'ireny hetsika niarananao reny ny tanora no nitarika an'ireny tsy vita ny tanora samyrela nefa le izy satria ny atody tsy miady am'mbato zany tonga nitsangana ny tandrokarony vozona izay nitarihany filoha colonel Mikael zay tsisy nanampo ho lasa filohan'ny fanavao zany izy fa zay le tendr'Andriamanitra zay nitsangana izy fa raha tsy nitsangana angambany dia tsy fantatra inona nanjoanay mety tsy haiko nanaona ny afaranay zay ngambany dia nitsangana izy dia zay no isaorana azy bebe kokoa ary tena hoe miara-dalana amin'ny filohan'ny fanavaozana ny tanora rehetra manerana Madagasikara satria ireo zany no nanampy ny tanora tamin'izay hetsika natao zay fa raha tsy nisy ny fitsangana ny tandroka ny ariny vozona dia tsisy zavatra hoe tsy tonga am'izao tsika zany tsy tonga am'izao tsika tsy hay koa ny tsisy saotra ny ministre ny tanora Alain Désiré Rassambany satria sarotra migérer ny tanora samy manana ny fiaviany manana ny fomba fiteniny manana ny toetrany misy zatra miteny mora misy zatra miteny mafy be misy fifandonana ohatra makasika resaka hevitra hoe forme de l'état état fédéral misy mandrisy lahatra état unitaire tena nahery mafimafy kely izy tao fianotaniko hoe am'le mahatanora velona mafimafy ny dinikany fanaovana ao anatiny zay fijerena zay état fédéral sy état unitaire izay satria ndany fahitana azy sy fahinona azy dia saika nanahirana ihany ny gérance n'ilay zavanisy teny amin'ny CCI vato eo ihany le matanora fa ireny zany dia manambara ary milaza tsara reny fa hoe sarotiny ny tanora amin'ny fandraisana ndraikitra ito amin'ny firenena tena sarotiny zany io ohatra ny débat politika rehetra io maneran-tany na eto amintsika eto misy débat parlementaire ohatra amin'ny assemblée nationale amin'ny Sénat na any ivelany any na any amin'ny Union européenne ohatra misy mifamaky vava misy manome totohondry fa nenay tsy tonga tamin'izany fa mifandona hevitra ny fandona tao zany dia saorana koa moa zany ny ministre Rassambany araka ny teniko tao fa hainy tsara nametraka stratégie nigérena an'izay zavatra zay ary dia tena hoe tsisy nanampo zany mihitsy hoe vita somatsara ohatrandreny le izy fa zay zany le hoe mahatsara ny tanora mitantana tanora ministre tanora mitantana tanora fa dia vita somatsara le izy midika inona re midika inona ho anareo tanora le fisiny le ady hevitra mafana sala am'izay indrindra ho anaty sehatra politika ireny ady hevitra mafana reny dia midika fa misy hevitra roa lehibe eto Madagasikara ary teaneo zahay zany am'ireo le zoky efa nanao politika hatramin'izay fa ny tanora dia manana hevitra mafonja hitondrana ny firenena anatin'izay na ny olona pomba ny état unitaire io na pomba ny état fédéral zany io ny tanjona anatiny io dia hoe ahoana ny ampandroso any Madagasikara fa tsisy na iray amin'ireo le hoe pomba ny état unitaire ohatra ny pomba état fédéral hanana eritreritra hoe andaotsika no marche arrière mba tsy ampandroso any Madagasikara fa ny tanjona dia samy mafana fo ampandroso any Madagasikara betsaka ny milaza fa hoe fahalalahana miteny fahalalahana maneho hevitra no tao aminatiny zay teny amin'ny CCI vato io zay manaiky izay ve nareo tena hoe miaina tamin'izay ny tena zany tena marina samy nandray micro miteny ankalalahana ny ferana ary le izy hoe andao 3 minutes satria maro le mpandray anjara fa tena hoe aloha samy teny tena samy nanala zay marary azy tena hoe samy teny ankalalahana misy archivany zany any tsisy hoe tena hoe zao fa ny io moa zany ny détracteur misy foana ny mpanatsatso hoe tena nisy tsy marina zany zay olona tonga teny rehetra dia misy archive any fa tena hoe nalalaka ny faneo-ankevitra ary tena hoe samy naneo ny marary azy afa-po tsara ny rehetrarehetra ireny lanonam-pamaranana reny no manamarina n'izany fa tsisy tanora niatrika n'iny lanonam-pamaranana iny raha ohatra ka hoe tsy afa-po izy tamin'ilay zavatra natao inona ary zany zao ny andrasanareo satria nanomboka tamin'ny herinandro iny lay
fikaonandom-pirenena ho an'ny tanora ny farana ny sabotsy teo ny andrasanareo amin'izay tahoreny zay fikaonandoha ho an'ny tanora izay ny andrasan'ny tanora dia mazava miandry zany ny tanora hoe anaoana amin'izay koa ny concertation nationale iarahany daolobe anjara ny mpanao politika sy ny société civile rehetrarehetra dia misy zavatra ho tapaka amin'izay le concertation ho avy zay dia aorinan'io zany ny tena andrasan'ny tanora dia hoe hiaraka hanapaka amin'ny fitondrana fanavaozana ny tanora vita ny concertation nationale dia ny tanora koa avy eo no mbola hamolavola zavatra a partir n'izay tapaka ao satria tsara ho fantatry ireo mpanao politika zoky ireo fa ny tanora no nitarika ny hetsika teto amin'ny firenena ary nanampy azy amin'izay ny fitondrana fanavaozana amin'izao io taria ny colonel Mikael ka rehefa vita ny dinika concertation nationale isy zavatra tapaka ao tsy maintsy mbola ifampidinina koa io ny tanora zany mbola eo foana ifampidinika amin'ny filoha fanavaozana sy ireo mpiara-miasa aminy ao dia zay vao manapaka zavatra iarahana fa tsy hoe zay tapaka ato amin'ny concertation nationale zay iarahany daolobe io zay no efa tazomina définitive tsy zay le izy fa zay tapaka ao dia mbola iaraha midinika koa avy eo miaraka amin'ny filohan'ny fanavaozana hoe mahasoa ny tanora ve ty mahasoa malagasy ty zavatra ty satria efa misy mivoy ihany zao hoe isy dialogue politique isy an'izao dia ho hitantsika moa le izy fa misy hevitra maro tsy mitovy zany anatin'izay zavatra zay ary misy olona efa tia mily vilisaim-bahoaka ka zay tanora zany alerte foana amin'izay zavatra zay satria efa maro ny fitapitaka nazo tanora hatramin'izay efa maro ny tsy fanomezana lanja ny tanora tanatin'ny enimpolo taona ny tanora tsy noenoina mihitsy fa amin'izao zany fitondrana fanavaozana mameno lanja ny tanora dia zava-dehibe zay zavatra zay ka tsy maintsy zay zany sarotiny manara-maso akaiky foana zahay ararotina ny fahitananao ato amin'ny télévision malagasy amin'ny mahatanora eo ihany koa mampisehatra politika amin'izao fotoana izao fahitanao azy tonga any amin'ilay etaeta ny vahoaka malagasy ny tolona tany amin'ny volana septembre 2020 sy nanomboka tamin'ny 2020 septembre dia 2020 soa arivo hoe ny toedra raha misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao voavaly ve ny fangatanana atao tamin'izany fotoana zany misaotra betsaka namana matay avy namana natao mayavy amin'izay fanontaniana zay ny zava-misy dia manao zavatra aloha tsy mora ary manarina firenena zay efa simba tanatin'ny firy-taona tsy mora zany na zany natsy zany anefa hita ary miariary miezaka atao ny fitondrana fanavaozana amin'izao io ny zavatra tsy vitany sasany tanatin'ny firy-taona anatin'izay valovolana sy volana zay tena hita miazakazaka ohatra amin'izany ohatra ny resaka makasika ohatra hoe kolikoly sy ny redressement fiscal ohatra tena hita hoe taloha tany amin'ny 2004 tany novembre 2004 ny opérationnel ny Bianco fa resaka ambony latabatra foana io araka ny fieritreretana malagasy rehetrarehetra satria vao maika nalaza be ny kolikoly fa amin'izao tsika miteny zao io zany nanomboka midira ny fitondrana fanavaozana dia tsapa hoe tena mivonina makiady amin'ireo olona tsy valaharana zay mamboty firenena amin'izay kolikoly zay ny fitondrana fanavaozana zava-dehibe zany satria rehefa tsika miara-misalaha ary tsy adiny Bianco samyrery ny kolikoly fa io zany iaramanao io ny olo mpanjakana rehetra ny mpiasam-bahoaka ny olo-pirenena ny sera tsy miankina ny hainao manjery zany rehetra zany dia miara-misalaha anatiny ady amin'ny kolikoly fa iny mpamanina no tena imasona ny resaka kolikoly amin'izao fitondrana fanavaozana zao satria rehefa ny hena ny kolikoly ary eny anivon'ny fiarahamonina io kolikoly io zany izay le mahazava-dehibe le fiaraha-misalaha rehetrarehetra anatiny ao zany rehefa miena ny kolikoly mitombo ny fitokisan'ireo mpamatsy vola any fanjakana malagasy mitombo ny fitokisan'ny vahoaka ny fanjakana mijoro ankehitriny dia mizotra antsakany sandavany ny fitondrana ny raharaha-mpanjakana anatin'izay dia mitombo ny vola miditra mpitapim-bola mpanjakana mazava ho azy reny fiakarany karama mpanjakana ho lasa miakatra 14% reny résultat reny fanomezana indemnité de logement 200 000 ariary reny résultat reny zavatra reny anatin'izany koa misy ny ataontsika ohatra hoe resaka infrastructure fanamboarana lalana reny misy zao RN2 ohatra mandeha ny réhabilitation zao RN7 makany Atoliara mandeha ny réhabilitation zao hitantsika rehetra mandeha tsara ny RN4 makany Majenga tena hita hoe mandeha reny zany le fahaizana mitantana
ary taloha mantsy a nisan'le fer de lany olona fotsiny izy lany olomby tsy fantatra izy mihinana azy a fa am'izao zany hita hoe tena hoe manao an'izay ady masina ady ampahitsina ho fitondrana ny Madagasikara makany amin'ny fanavaozana zay izay tsy sarotra tsy mora le izy satria firenena efa potika le izy a kanefa rehefa nandray andraikitra ianao a de tsy miamboadidy de miatrika hatramin'ny farany. Isan'ny nitolomana tany amin'ny taona 2024 ny zo fototra ny jiro sy ny rano mandevy izy zao makasitraka natamayavy makasika zavaseka diniko le izy teo tena olana be io resaka jiro io eto satria io niteraka olana hatramin'izay zany nisy ny intervention nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany Tomasina iny a makasika ny UNLEC sy anna io a mialatsiny manona ny UNLEC a fa nisy olona zany ao a misy contrat zany ao a re olona reo zany a de tena hoe anisany niteraka olana tamin'ny jirama io le fanarana amin'ny UNLEC io marina fa mety misy zavatsoro nentin'ny UNLEC angambany fa matoa rehefa nanomeny ultimatum iny ny filohan'ny fanavaozana hoe herinandro a réglenareo io zavatra io fa raha tsy réglé io anatin'ny herinandro a mialatsiny fa tsy maintsy andray ny andraikitsy hampiasa ny fahefam-panjakana ny fitondram-panjakana amin'izao de nahita solution malaky zareo zany hoe raha tsy nisy an'iny ultimatum iny zany de navelany UNLEC ny nany tsy fihinan-teto zany vaoka malagasy amin'ny resaka fijaliana amin'ny jiro ireny zany de manamafy fa ny fitondrana amin'ny jiro amin'izao a de tena hoe vonina amakiady amin'izaniza rehefa olona tsy mikenjy ny tombotsoa ho an'ny malagasy fa maninona no tsy nanao an'ireny ny fitondrana taloha tsisan'izany mihitsy le izy ary re olona reo zany reo le orinasa le voatontonona io miara-miasa amin'ny jirama UNLEC io zany efa zatra n'izay le tanana mitsotra zay ka sarotra mifototra zatra lalan-dririnina hatramin'izay zany a efa nisy foana io resaka fanaovana zavatra tsy mety ao amin'ny UNLEC io ka izay mba tonga atsika nijaly tamin'ny jiro fa raha ny tokony izy zany ka mandeha amin'ny laona io zavatra io a tsy tokony nisy fijaliana jiro zany amin'izao misy fatapahana satria tsy mora le manarina fa hitantsika ngamba fa manomboka mandeha zao ny procédure makasika ny volobe ezaka daholo zany izany nisy koa resaky ny mandeha koa makasika an'le hoe anokafana bebe koa ny sehatra hafa avy any ivelany tsy miankina hiditreto mba anampitosika an'izay le fanomezana kalitao tsara makasika ny herinaratra ny malagasy zay zava-dehibe zany ezaka daholo zany a anatin'ny famahana olana ka raha itenitsika eto hoe ahoana makasika ny jiro a ny teny hoe 100% voava tsy fahendrena zany fa ny hoe nanao ezaka goavana ny fitondram-panjakana amin'izao io a porofon'izao mandeha ny jirotsika zao io tafiditra malalaka zany zavatra zany satria volonté politika foana ny olana teto zany azo atao mamanja zavatra rehetra zany fa le finiavana satria zatra manao le kopaka sasahana ny teo aloha zany misy olona zany ao a naolombo atendry naolombo fidy a manao kopaka sasahana miaraka amin'ny UNLEC io ohatra matoa tsy mandeha amin'izao laona izy efa zatra ka rehefa misy olona manana volonté tsara am'izay zany mbola zatra le lalan-dririnina taloha zany ny orinasa io de taingo am'izay le zavatra ataony a izay le hoe rehefa manana finiavana zany ianao a de mahavita zavatra anatin'le izy ao ary mbola havita lavitra be nohony io zany tsika raha izao le fizotrany vitesse ny fanavaozana am'izao io zany no tsy miemotra ary tsisy mpamingafingana tsara tsindrina tsara zay a na inotsinona ny zavatra tianao atao a ka misy olona mamingafingana de mialatsiny aloha na hainao mpandaka baolina mahay zany raha hainao andaka ino finganiny olona ianao takileny olona ina zay baolina matinao zay zany zava-misy zay zany le mahasarotina ny tanora zany hoe mba samitsika mailo a fa misy mamingafingana misy tady amingana ny filohan'ny fanavaozana amin'izao ka zahay de tsy lefitra na tanora io zany zay voakaramany olona ambadikany ka ilaza fa hoe tsy mandeha amilao ny fanavaozana zao nampanao politika ianao zany mialatsiny mialafondro a fa zahay de tsy isangy fa tsy maintsy andray ny andraikitra anay zahay a raha misy olona zany amingafingana n'izao fanavaozana zay hita fa mizotra ntsakasandavana tsy teny fotsiny zafatry ny ohatra hoe ny taux ny ariary ohatra talohan'ny refondation a talohan'ny fanavaozana un euro a dia eo amin'ny 5520 ariary un euro zay a de am'izao tsika miteny zao io zany un euro a efa tafiditra ary amin'ny 5000 non manodidina ny 4832 ariary zany hoe nahitana
fiakarany mahazo aina ny ariary zany any amin'ny 6% any zany ny fiakarany ariary zany zava-dehibe zany ny paka avy atrany zany any amin'ny aty vilany ny vahoaka malagasy faiza mitantana zany zavatra zany natao mayavy 4903 ariary izy androany izay sandan'ny ariary izy efa saika ianikany amin'ny 6000 ariary faiza mitantana zany zavatra zany de misy koa resaka araotokany le izy misy an'io ady any Moyen-Orient io any Iran io zao ohatra fermer les détroits d'Ormuz am'izao io de ao mantsy ny ataontsika hoe 20% ny commerce mondial amin'ny resaka pétrole de inona zava-misy zany ny fahaizany fitondrana fanavaozana am'izao io miady varotra am'ireo le opérateur amin'ny resaka hydrocarbure eto amintsika dia tsy misy impact amin'ny prix ny essence sy gasoil izay ady misy any Iran izay zany fa raha tsy nisy zany ny fitsinjovana manokana ny vahoaka malagasy de ataoko angambany fa efa tany amin'ny ray alina tany litre de essence efa tany amin'ny roa alina tany fa amintsika miteny zao io ohatra ny 1 litre ny essence ohatra talohan'ny refondation de manodidina ny 5520 ariary talohan'ny refondation io am'izao tsika miteny zao io nefa 5100 ariary le izy manodidina an'izay ny gasoil ndray 5100 ariary am'izao talohan'ny refondation de amintsika miteny zao io 4840 ariary zany hoe raha naissance ny jerena de nisy fidinany 7,6% eo ny vidin'ny lasantsy ny gasoil ndray de nidina eo amin'ny 5% zany fa iza mitantana daholo zany zavatra zany fa ombiazana zany mipetraka tsara zany le fitsinjovana vahoaka mahay mitantana ny fitondrana fanavaozana tsisy zavatra ho tonga lafatra zany fa tsy azo atao kosa ny mikipy maso amin'le olona miasa de nao zany teteny hoe mandeha ny toekaren'eto Madagasikara am'izao fotoana ny milaza hoe mandeha sa tsy mandeha za tsy de tena hoe économiste taky ny ahoana fa ireo zany chiffre reo miteny ho azy ireo zany miteny ho azy ireo chiffre antanysaitsika teo reo hoe miakatra ny midina 7,6% ny essence midina koa ny gasoil 5% ohatran'izay koa ny ariary miakatra 6% de zany zany afahana miteny hoe makany amin'ny mitendre vers positif zany tsika zao io zany io mantsy chiffre io miteny ho azy io zany fa raha ohatra ka notinao ohatra ka hoe 5 misy olona mahazo 15 ary zany tonga de miteny ho azy hoe tsisy neninona fantatrao zany ao ampianaranao fa raha mahazo 15 ianao zany de mazava hoe manomboka voafenao le zava-misy zany fa mbola tsy 18-19 le izy zay zany zava-misy makasika an'izay zavatra zay resabe koa tatoato lay hoe mampitambatra ny resam-pinoana amin'ny raharam-panjakana ny fanjakana fanavaozana am'izao fotoana izao raha tsika malala nefa ny fisian'ilay hoe la ICT de l'État fahitanao azy laïque ave zany tsika zao sa tsy laïque hevitrako manokana za de katolika za hatramin'ny fahakely hatramin'izao katolika za ny olona rehetra zay mamaky de afaka mamaky manao lecture ny texte resaka constitution tsika io zany mazava tsara rehefa tena hoe interprétena lala le izy de hoe inona moa le ilazana ny firenena rehefa tsy laïque ohatra fotsiny Iran ohatra na ren'le firenena islamika reny de tereny le olona hoe ianao rehefa tsy zao ny finoanao de mialatsiny fa ho expulsenay na ataonay ohatran'izay koa zany te tsy maintsy mivavaka de zay olona manana finoana musulman ohatra mialatsiny manona an'le finoana no amena avantage amin'ny na resaka asa-panjakana io na hoe resaka aide sociale ohatra fa eto amintsika eto hoe misy an'izany tsy misy zany na ianao mivavaka arabasoa rabatsara na tsy hivavaka ianao arabasoa rabatsara misy ny fampidiranao asa-panjakana ohatra tsy mijery ny couleur appartenance religieuse nao le izy fa hoe manana an'le compétence ve ianao sa tsy manana misy ny fanampinara sosialy ohatra atao hitatsika zany tsisy jerena antoko-pinoana anatin'izany fa ny filoany fanavaozana kosa nefa olombelona olom-pirenena ohatra ny olona rehetra izy manana ny finoana izy inona ny olana raha mikolokolo an'izay finoana zay izy ny fanano maolona isaorantsika raha Andriamanitra manana filoantsika matahotra an'Andriamanitra zay miondroka bebe kokoa amin'Andriamanitra zava-dehibe zany zavatra zany ka tsy tokony ho any le débat zany mandeha ny lera tao anatin'izay fotoana zay fa efa faraparana sady ny fotoanatsika fantaniko faraparany angamba tao anatin'ny telo nefa bolana teo eo zay dia
mivoakatrany ny folohan'ny fanavaozana ny farany teo zao dia tany Egypte izy rahantsika malala koa am'izao fotoana izao ny fiaraha-miasany Madagasikara ny Russie ohatra inona ny andrasana ao anatin'izay fitadiavana lalana amin'ny resaka diplomasia zay ho an'ny Madagasikara izay hita tatoato zany fa dia miezaka ny folohan'ny fanavaozana mijery hoe aiza ny ahafahana mametraka an'izay diplomasia eto Madagasikara izay dia diplomasia makaiza izy io io le fivoahana io zany raha ny sitrapon'ny folohan'ny fanavaozana aloha dia ao anaty tranony ao izy matory dia mijery télé zany zany olona rehetra zany tsy sitrapoko sao ohatra hoe andeha gauche à droite fa fitiavana firenena zany ka ianao rehefa mireprésenter ny firenenao zany rehefa ianao no ray aman-dreny zany ianao matoringa ianao an-tranonao ao fa inona ny zavatra hoaniny ankonanao hoe trano tokantrano le resantsika no tamayavy matoringa ianao an-tranonao ao ianao ray mpianakaviana ohatra na reny mpianakaviana indrindra fa ianao ray aman-dreny malagasy rehetra tsy vitany matoritory zany fa tsy maintsy mijery ianao mpiara-mombonantoka aiza ny firenena mety hitondra soa ny malagasy tsy voatery reo le niara-miasantsika hatramin'izay fa misy koa ny firenena hafa mpiara-mombonantoka hafa zay hitondra atsika makany amin'ny fiainana hoe mba mihatsara kokoa zay tsy maintsy iara-miasa mifanatona misy foana ny fifanantonana anatiny ao ohatra amin'izany ohatra ataontsika ohatra hoe le fifandraisantsika amin'ny Russie ohatra zay hita fa firenena manana ny maha izy azy izy mitranjaka ara-toe-karena eran'izao tontolo zao ary anisany manana politika mahafinaritra le an'zareo satria mametraka an'izay le hoe souveraineté nationale zay zany ka ataoko fa zava-dehibe zany zay le hoe fametrahana fifandraisana matotra mirona kokoa amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena fa mitondra tombotsoa ho an'ny malagasy zay tena zava-dehibe zay ary tsy vita mipetrapetraka eto antoerana zay zavatra zay fa raha ny sitrapony folohan'ny fanavaozana io dia matory ao an-tranony ao izy dia misakafo fa tsy zany atao hoe mitondra firenena fa mila ianao miezaka mitady aiza ny tokony mahasoa ny vahoaka malagasy reto fa raha tsy nivoakana io raha tsy nandeha koa io débat be koa io hoe tena hoe domoka fotsiny eo le filoha tena tsy fantatra hoe inona ny mahafoloha anazy zany koa ny teny le mpanatsatso anatin'le izy ao ka zay zany no afaka resana mahakasika an'iny zavatra iny zany natao mayavy farany tena farany ny aratsy sosialy aonao fahitanareo ny aratsy sosialy satria tamin'ny andron'ny filoha teo aloha misy ny varomoraamandeha vely aratsy sosialy ny malagasy am'izao fotoana izao tsisy nyreny fanampiana zay nentina anampiana ny vahoaka ireny ny aratsy sosialy ozinao hoe mandeha ve sa tsy mandeha izy am'izao dia manao arak'izay tratrana aloha arak'izay tratra hoa ary le tiavako an'izao le fitondrana mijoro am'izao zany dia manomboka manabe ny vahoaka malagasy mba tsy ho zatra tolorana zay zany io tolorana io matra cadeau empoisonné zany izy io zany tolorany kely fotsiny ianao dia any ianao dia hoe bravo tanao ngamba ny filohan'ny fanavaozana tany teny mihitsy hoe aza atao merci président zany satria efa zatra an'izay zany le olona mena vary kely izy merci président dia tsy mila an'izay satria volany vahoaka malagasy ange io dia mazava ny message ny filohan'ny fanavaozana tamin'izy tany atao masina hoe izahay tsy mila merci nareo fa volanareo ihany io zavatra io ary manomboka manabe tsy kelikely an'le vahoaka malagasy tsy ho zatra tolorana zava-dehibe zany ary tsy haiko na araky ny natao mayavy angava misy an'izay le tetikasa fandroso iny izay iincitena ny tanora nangana orinasa ary vatsina vola zay tena maresy lahatra anatiny ao reny zany karazana aide sociale daholo reny anampina ny olona mba haleo tena tsy kelikely anatin'le zao tosika reny ho any tanora ka ny amalina azy zany dia hoe tena hoe mitsinjo ny sosialy fa kosa manomboka manabe amin'ny fomba fijery hafa fa tsy le hoe manazatra ny olona am'le tolorapotsiny tolorapotsiny tsy mety reny fa cadeau empoisonné reny zavatra reny fa tsy mety reny tsy mahasoa ny malagasy reny niaratsika nahita teto zay zavatra zany farana ny fandarantsika ny afatra hoentinao an'ny mpanaraka ny télévision malagasy tao anatin'ity fandalovanao teto amin'ny TVM ity tao anatin'izay eny am'roapolo minitra ny fampiresantsika zay ny afatra angambany dia hoe mitodika tao manokana amin'ny tanora malagasy ny tena koa ndao tsika tanora ny atao hoe tena tanora tietandrazana dia miara-misalaha manohana ny fanavaozana any Madagasikara soritako tsara
tsy za tsy miteny hoe ndana manoana ny ranona manoana ny ranona tsy any fa hoe andaotsika hiara ifanoana amin'ny fitondrana fanavaozana fanjakana fanavaozana miantso ny tanora zany za ary miantso ny tanora koa mba tsy ho voataritariky ny mpanao politika amin'ny lalana tsy izy a tolorany kely ianao a dia mandeha manakorotana ary amin'ny trésumé milahatra ary a tandreny fa fandrika reny zavatra reny fa tengenany fotsiny ianao fa tsy mahasoanao iny zavatra iny fa tarika anao hoe mazava ny feon'ny tanora rehetra manarana ny nosy 24 région hoe miara-dalana amin'ny fitondrana fanavaozana amin'izao a miroso itsika miara-dalana mifanoana anatin'izay a zay ngambany mivaoaka malagasy koa anatin'izay koa dia tsy mora ny manarina firenena anatin'izay a ka dia miangavy fanomezan-tanana manomeza vaovao tsika indrindra fa mahakasika an'le tsy fandriampahalemana amin'izao io omeo vaovao ny mpitandro filaminana omeo vaovao ny olona akaiky antsika mahakasika an'izay le tsy fandriampahalemana zay ohatra satria enjana be zava-misy amin'izao efa tsy politika intsony fa efa habibiana noho n'izay le fitiavam-pahefana fitiavan-kely fitiavam-bola fitiavan-karena zay a mahatonga an'le zavatra reny amaranako azy koa ngambany dia hoe misy an'ilay karazana hetsika fanavaozana design zay misy olona matsy amin'izao io natamahiavy ampalahelo a tamin'izay tary amin'ny concertation nationale zao ohatra dia nisy namana ny teny hoe everiny zareo fa mbola any ambany volobe any za mbola misy hoe mbola ravalomanana kay ny filoha amin'izao manaja ny filoha ravalomanana za tsy ana zany fa tena mbola ravalomanana ny filoha any oziny dia misy koa tary koa nisy be ny tanàna koa tany faritra sud-est tany teny hoe seka misaotra ny filohan'ny fanavaozana izy a dia ina ny teneniny zany hoe misaotra ny filoha rajoelona oziny dia zany zavatra zany a ahitana soritra hoe mbola misy olona zany any mamandalitra vaoka malagasy hoe sy mikael zany no filohantsika eto fa mpisolo-toerana fotsiny io ka eto zahay dia miantso ny vaoka malagasy isika izao io dia anatin'ny fanavaozana tanteraka ary ny filohan'ny fanavaozana colonel mikael no mitondra atsika mitantana ny tany sy firenena amin'izao io ka zay no anton'le hetsika fanavaozana design a t-shirt izy io misy sariny filohan'ny fanavaozana paritaka amin'iren'le manam-pahefanambony any fotony any a zay sorako manokana ny faritra ambatosoa anatin'ny fanoanana ny zany atao hoe fanjakana fanavaozana na dia ataontsika hoe faritra vao ny forona tato afary izy a fa tena mafana fo ny faritra ambatosoa anatin'ny fanoanana n'izay le hoe fanjakana fanavaozana zay amaranako azy tanteraka angamba natao mahiavy dia zao a misy fanontaniana kely a atsipy amin'ny olo-pirenena rehetra zay miaino antsika zay manaraka antsika amin'izao nakaiza marina ny filoha rajoelona nandeha nitady groupe ve amahana ny délestage araka ny lainga mifafa sa nandeha nitsoka raha nandeha nitsoka izy a fa maninona ny nandeha nitsoka nanao soa ve sa nanao rasy raha nitady groupe izy a anatin'ny valovolana ve le groupe mbola tsy hita foana hatramin'izao a ka enganeka tsy anararaotra n'io le dialogue politique io ka hoe zay vao tonga avy any a nefa sady tsy vimbina groupe a no andeha anakorotana ny zavatra fa misy eto a tsisy te ahita ny fiverenany rajoelona ntsony eto amin'ny tanàna eto a fa fanavaozana efa mandeha ny tanora sarotiny amin'izay a saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy dia sornel peno randranirinina Jacques tanora mitarika ny servir madame zao fotoana izao sy filoha national mihitsy moa ny lehilahy anatiny izany fikambanana izany mitondra ny fomba fijeriny ny toedrara politika sy ny toedrara ara-toekarena ara-sosialy misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao heviny izay netiny izay mpahinonana fa samy manana ny hevitra sikisika tany antokatrano ao anatin'ny izany raharaha-pirenena izany mankasitraka andreo teknisianina marobe niaraka taminay tao anatiny ity fandarana manokana ity amin'ny manaraka indray taonantsika manaraka ao anatin'izany fandarana manokana izany veloma tompoko